faly miaraba ny mpanaraka ny télévision malagasy sy ny radio-pirenena malagasy am'izao fotoana izao fotoana izay ny fanomezana ifampidiniana sy ifampiresahana amin'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina filohan'ny fahefanavon'ny tetezamita miaraka amiko eto hiara resadresaka amin'ny ny namana mpanao gazety avy amin'ny radio Antsiva anika Rahermanana miarabanao anika fa voalohany dia miarabanao Andriamatoa Président. Ya dia miaraba ihany koa nareo Minada ary indrindra miaraba ny vahoaka malagasy fahavolona ny olom-pirenena rehetra manerana nosy manaraka an'izao fandaharana afahantsika mamakafaka sy mama ny fanontaniana rehetra izay mety mipetraka ny amin'ny tsirairay avy zao. Ya tonga dia ivantana Andriamatoa filoha satria be dia be ny resaka mandeha indrindra tato anatin'ny herinandro zay. Nasorona ny ministry ny Foloalinda to hoe nisy fanonganam-panjakana dia zay rehefa nieritreritra hoe to tsy Andry Rajoelina tsony ka ny ao an-dapa ao kanjo dia ato an-dapa ao tsika zao ny resaka ny amin'ny coup d'état zany inona ny zava-misy atao amin'ny firenena fa dia tsy fantatry ny olona tsony tompoko ny zava-mitranga. Marina dia marina tokoa fa niazakazaka ny toedrarà ankehitriny indrindra fa tamin'ny herinandro lasa iny indrindra moa fa atao anatin'ny Foloalinda zany. Zahay dia tsy tiako manamarika fa araky ny hitanareo dia nisy ny fivoriana natao tena iavoloha izay napitsona ny tompon'andraikitra rehetra manerana nosy mba ahafahana mifampiresaka amin'ny vatana mikasika ny zavatra ho kasaina atao sy ny lalana tokony ho aleha. Nisy tokoa araky ny lazaina atao Joara Voajanahary ny fanalana ny ministra ny Foloalinda teo aloha araky ny fantatrareo moa dia ao anatin'izany gouvernement zany dia misy ny fitsipika mife ny tsirairay avy ka nisy ny fepetra nalaina fa io koa dia midika hoe ny fanakisana na ny fanomezana toerana ny tompon'andraikitra anankiray dia tsy midika mihitsy koa hoe faniliany. Il y a fait tena misy ve le atao hoe tentative na coup d'état Andriamatoa Président satria zay no antony nanesorana azy. Anonga-panjakana izy nisy fikasana atao amin'ny Noël ara-kotony lasana anonga-panjakana. Zavatra roa izy araky ny fanontanianareo mianada teo. Ny voalohany dia ny hoe misy marina ve ny fanaovana coup d'état ary ny faharoa ny hoe ny fanalana ny ministra Noël Rakotonandrasana. Tao anatin'io dia raha mikasika ny fanalana ny ministra dia nisy araky ny lazaiko teo misy ny discipline sy ny fitsipika fanomezana ao anatin'ny gouvernement ary nisy ny sehatra anankiray efa nioatra na ministra marina na dia hoe nitady vahaolana teo amin'ny tany sy ny firenena azy satria nisy ny fikasana ampivory sy anaovan'ny Foloalinda fanambarana miaraka. Zay zany le izy ary zavatra marim-pototra moa le izy atao anatin'izay. Teo ny natonga anay ny naka mifepetra hoe mety finiavana anatsara zavatra no eritreritry ny ministra nefa kosa mba misy discipline ihany ao anatin'ny gouvernement ary na prime ministre nantenako dia tsy nafantatra an'izay fikasana zay zavatra tokony ho atao zay zavatra tokony ho atao zay zany koa tsy miteny hoe faniliana fa dia io dia misy ny fandaminana misy ny fanatsarana io amin'ny lafy ny fitantanana rehetrarehetra zay ny antony nanesorana ny ministra. Nanao ve ny fanesorana azy Andriamatoa Filoha anisan'ny nametraka anao teo amin'io fitondrana io ny tafika misy milaza hoe namparefo tampoka be ilay fitondrana nentinao ny fanesorana ministra ny fiarovana ahoana ny hevitra mikasika an'izay? Za tsy mino hoe namparefo fa ny afaka lazaiko anazy dia marina tokoa fa ny fandrimbona ny rehetra indrindra mba akany amin'le hoe lalan'ny fanovana ary hatramin'izao dia zay mbola ady apetratsika ka tsy mino hoe mamparefo mikasika an'le hoe miresahanao tao ihany no hoe finiavana anao fanonganam-panjakana fikotrehana esoriko aloha ny ministra ny Foloalinda fa ao anivon'ny tafika dia aloha lazaina fa nisy ary misy mihitsy izay finiavana akana fanapahan-kevitra izay zay no natsara ny fivorianay tamin'ny alatsinainy lasa teo satria napetraka tsara ary ny fanazava ny resaka ny tsirairay avy fa
voalohany indrindra dia za manokana aloha nitsekeko a ny fampiasana hery, tsekena ihany koa ny fanaovana mpitolo, ary tsekena ihany koa ny akanakeriny na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana indrindra ao anatin'izao fotoana mahavaivay a eto amin'ny firenena izao. Io dia araka ny tenenina hoe io ane ohatra ny zavatra rehetra misy sarany zavatra sarotra fa rehefa teny fampiarana mety afaka dinihana sy eritreretina ihany ny amoahana ny olana ao anatin'ny firenena. Nareo moa dia efa mahafantatra fa ankehitriny dia misy olona tsy mieritreritra, afa-tsy ny anapotika, afa-tsy ny hoe tsy alavirary a ny fitantanana ary mba hahafahantsika mipita makany amin'izany 4e république zany. Raha malala fa betsaka zany noho izany a ny fakapanahy ny fandrabirabona eo amin'ny resaka arabola eny anivy ny tafika eny. Io moa dia sonjiray loasa ozy izy tsy lozan'izay mamarary, misy ihany no azony fakapanahy. Fa ny zavatra afaka lazaiko kosa dia no mifampiresaka ny tenako sy ny tafika dia afaka lazaiko aloha ankehitriny a fa dia iray a tsy mivaky ny filohalondahy. Misy ny manana fikasana vitsivitsy na tokon'olona ary misy olona ao ambadika izay mampirisika an'izay ary ny teniko dia hoe tsy vaolana zany. Tsy milaza ianao ihany no nampitenin'ny tafika marina fa izay Andriamatoa président nampitenin'ny tafika zany hoe nampitenin'ny tafika ny fanambarana izy satria roso amina négociation vaovao ianao. Zany aloha dia diso satria ny zavatra afaka lazaiko dia ny fivoriana miaraka tamin'ny tafika dia fivoriana atao anatin'ny aprala iny raha mandray ny zanaka fa tsisy ny fisorohana satria dia nilaza ny heviny ny tafika na ny filohalondahy. Zany hoe tsy ny tenako misy a no mandeha ampirisika ny tafika hoe manaova fikononkononana andraisana ny fitondrana na ny tenako ny andeha ampirisika ny tafika anao zavatra tsy mety. Ny zavatra lazaiko dia ary eo moa ny zavatra mitranga hoe tsy mitovy mihitsy a ny zavatra mitranga ankehitriny sy ny zavatra mitranga tamin'ny heritaona. Matoa ny filohalondahy mitsangana tamin'ny heritaona dia okazava fa tsy nisy fandrabirambona na fanavadambazana araka arabola natao tamin'ny tafika efa natsapatena ny tafika hoe natao hery famoritana ary indrindraindrindra nampiasaina tany amin'ny tsy tokony ho alehany sy tokony ho isy ny filohalondahy teto amin'ny firenena. Misy moa reny famonoana olona zay vonomoka natao a teto amin'ny tanindrazana reny a zay natonga ny tafika mijoro. Ankehitriny a dia mitady vaholantsika ary io indrindra no tokony hidoravatsika, tokony iraisany rehetra ary tokony hifanapininy rehetra hitady vaholana amahana ny olana zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Mifanisy amin'ny eritreritra ave zany ilay fanambarana nataon'ny tafika tamin'ny alatsinainy ariva taoriana n'le fionanareo iny mangataka feu de route, mangataka ny hoe voies et moyens, hoe ny vola ny karaha mampiasa mpanjakana, ny vola hito manana fifidianana fitaongana le feu de route sy ny sisa. Mifanisy tsara amin'ny hevitra zany zay. Tsy mifanisy amin'ny heritreritra fa ny anahy fotsiny zavatra mahafinaritra. Nefa mieritreretiko hoe vokatry le fionana tsy vokatry le fionana iny zany. Vokatry le fionana satria ny zavatra mitranga dia tsara fantatsika hoe fa araka ny lazain'ny tafika dia hoe misy ny insécurité morale ankehitriny satria mitaitaina ny vahoaka zany hoe aiza marina ny lalana ho ale, aiza ny lalakizorana nefa efa betsaka ny ezaka atao ary iny fanambarana nataon'ny tafika iny dia azoko lazaina hoe naniry ihany raha azo lazaina ny mpitondra sy mitantana ankehitriny hoe ahoana marina ny fandehan'ny toedrarà efa nanelanelana ozy izy ireo a ny